mianatra eo atongotry Jesosy isan'andro. Miarabantsika tsirairay avy indray tratra ity talata fa 4 ny volana jolay ity tonga amin'ny lesona ho an'ny lehibe indray isika manasantsika naaraka izany hatramin'ny farany kanefa mialohan'ny idirantsika ny amin'izany dia hivavaka isika. Tompoandriamanitra mbola velom-pisaorana anao hatrany izahay fa mbola afaka mandray ny teninao, mandinika fahasoavanao ary koa mandray ny famindramponao. Mety izainao hiasa ao am-pony tsirairay avy, misy mety izainao ankahery ny tsirairay avy ihany koa aminaran'i Jesosy. Amen. Lohateny lesona antsika androany dia manao hoe ilay drafitr'Andriamanitra lehibe mifantoka amin'ny Kristy. Ilay drafitr'Andriamanitra lehibe mifantoka amin'ny Kristy. Inona moa ilay drafitr'Andriamanitra? Izay hoe atao mandrapatapitry ny andro voatendry ary hatraiza ny velaran'izany drafitr'Andriamanitra izany. Reto andialan-teny ireto no ampiasain'i Paoly ilazana ny drafitr'Andriamanitra. Voalohany ny zava-miafina ny ao amin'ny sitrapony, faharoa ny fikasany, ary fahatelo ny hanangana fitantanan-draharaha rehefa tapitra tanteraka ny fotoan'andro. Inona ary ilay drafitr'Andriamanitra farany indrindra io? Ny ampiray ny zavatra rehetra na iza ao amin'ny Jesosy. Mahaliana ny teny ampiasain'i Paoly ilazany an'io drafitra io, izay raha amin'ny teny Grika izy dia manao hoe anakefaloisatsay, izay na koa hoe hamehezana na koa hoe hanambarana ny zavatra-drehetra ao amin'ny Kristy. Tamin'ny fomba fitantanam-bola taloha dia nampifanampiana ny tarehimarika rehetra tao amin'ny tsanganana iray dia napetraka teo an-tampony ny totaliny. I Jesosy ny eo an-tampon'ilay drafitr'Andriamanitra farany amin'ny andro farany. Hoy ny Efesiana 1:4 hoe fony tsy mbola ary ny fanorenana an'izao tontolo izao. No efa namolavolana ny drafitra mifantoka amin'ny Kristy io ary midadasika tokoa izany ka maharakotra ny fotoana. Mandrapatapitry ny andro voatendry ozy sy ny toerana rehetra mihitsy aza, ny zavatra rehetra zany na ny any an-danitra na ny an-tany. Ambaran'i Paoly fa ny firaisana ao amin'ny Kristy no tanjona lehiben'Andriamanitra ho an'izao tontolo rehetra izao. Eo am-panahazany, eo am-panazavany ihany koa momba n'ilay fitondrana atao mandrapatapitry ny andro voatendry no aseho amin'ny Paoly n'ilay lohahevitra izay ataony ambetin-dresaka manerana ny taratasany. Atombok'Andriamanitra amin'ny fanorenana ny fiangonana sy ny fampiraisana an'ireo singa misaratsaraka eo amin'ny taranak'olombelona dia ny jios sy ny jentilisa izany. Ny drafy ny ampiraisana ny zavatra rehetra, miorina amin'ny fahafatesan'i Kristy, ny fitsanganany tamin'ny maty, ny fiakaran'ny any an-danitra ary ny nanandratrana azy izany drafitra izany. Amin'izany fomba izany no ampahafantarin'ny fiangonana amin'ny herin'ny ratsy fa andalam-pahatanterahana ny drafitr'Andriamanitra ary farana hatreo ny fanjakan'ny fisaraham-bazana. Araka ny voalaza amin'ny Baiboly ao amin'ny andininy hafa manao hoe fa nidina ho aminareo ny devoly sady manana fahatezerana lehibe sady fantany fa kely sisa ny androny. Ny tapafarany ao amin'ny taratasin'ny Paoly dia manomboka amin'ny antso mafy ho amin'ny firaisana ary mitohy amin'ny anatranatra mba tsy hitondra tena amin'ny fomba izay manimba ny
firaisana fa irahina kosa amin'ireo mpino-namana. Ny fanehoana mampientanetana ny fiangonana ho toy ny tafika anankiray no amarana amin'ny Paoly azy, tafika izay mandray anjara amin'ny kely mba hisian'ny fiadanana amin'ny anaran'i Kristy. Raha fitenina ny lesonantsika androany dia manondro tokoa i Paoly mba ho amin'ny firaisan'ny isika mpanompon'i Kristy, isika kristianina rehetra, mba tsy ho amin'ny fisaraham-bazana, mba ho ray finoana, ilay finoana marina ka hatsapa tokoa fa na mbola tsy ara zao tontolo izao anie dia efa tia antsika Kristy ary efa nanao zavatra ho antsika. Fifaliana manao ahoana moa zany hoe tia an'ilay mpahary zany ary tsy hoe tia nylazaina ambava fotsiny fa misy tokoa ny porofom-pitiavana izay nasehony antsika ary koa nraisiny ho mpiara-lova amin'ny Kristy isika ary tena zava-dehibe tokoa zany. Aoka isika noho izany hanana firaisan-kina, hanana fo iray ary fomba fijery tokana irery ihany tahaka n'ireo apôstôly voalohany izay nahay ny fandray, nahay ny fampizara, ny fananany rehetra mihitsy ary nahay ny fakatisa ny fananatra. Mba ho aminao tokoa ny zany teny zany, atombohy ao aminao izany satria ianao ihany koa dia zanaka voafitin'Andriamanitra. Amen. Raha inay masina tsara indrindra misaotra anao ny amin'izany lesona menao anainio izany. Ngataka aminao izahay mba ampitoetra ny fanahinao masina ao aminay mba ahafahanay mandeha araka ny sitraponao ka aoka izahay mba ho iray ao aminao tokoa na amin'ny fisainana, na amin'ny fomba fanomiao, na amin'ny fataterana ny asanao ary indrindra ianao izay irinay sy inonay tokoa. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.